Iny ary tompoko fanambarany RMTF androany fa efatra volana janoary taona 2024. Nanao fanambarany izahay noho ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Hofitiniko toy izao ny fanambarana izay nataony RMTF. Voalohany, mahita ny RMTF fa marina tanteraka ny zavatra nijorony hatrany am-boalohany dia ny fifidianana tsy mety ho an'ny firenena fa fanorenany fotony aloha zay vao fifidianana. Voapirofo izao amin'izao fifidianana natao amboletra izao ny zavatra misy mitranga eto amin'ny firenentsika, ny hosiky sy ny halatra zay natao nireo ny karakara an'izany fifidianana izany. Koa noho izany dia tompon'antoka voalohany amin'izany ny communauté internationale, ny CNI, ny ACC ary ny gouvernemanta ka mendrika ho sazina izy ireo no ny osoka zay misy sy ny halatra bevata zay natao tamin'ity fifidianana ho filohan'ny Repoblika eto Madagasikara ity. Faharoa, manome sosokevitra izahay mba tsy hisinitsony ny fikorotanana amin'ny eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy ekenay ny filoha lany amin'ny fifidianana osoka sy halatra eto Madagasikara. Tsy ekenay ny famoretana na ny fanaovana jadona amin'ny fanehoan-kevitra politika sy milamina. Mangataka ny ACC sy ny fitondram-panjakana izahay foano io fifidianana natao amboletra sy osoka io. Koa noho izany dia miantso ny vondrona rehetra na politika, na antoko, na fiarahamonina, pirenena, na olon-tsotra mba hivondrona mba hanatanteraka ny fehi-kevitry ny RMTF ahatongavatsika amin'ny tetezana mampita ho fanarenana ny Madagasikara. Miantso ny ray aman-dreny ny ara-drazana, ny ara-panahy, ny tafika, hampamory haingana ny mpanao politika rehetra hitadiavana fifanarahana politika hoentina manarina any Madagasikara. Rivoaka malagasy raiso ny andraikitrao ndao anarina ny firenena isiky. Satria Madagasikara mahaleo tena ho an'ny vahoaka fa tsy ho an'olombitsy na ho an'ny vahiny. Saotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.